aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Iza no Jesoa arahinao? Iza no Jesoa arahinao? Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio Jaona 2:12, ny andininy 2:12 hatramin'ny 7:12. Iza no Jesoa arahinao? Vao avy nankalaza tsihelitsika ny alahadin'ny sampandrofy, ahatsiarovana ilay fiakarana tamboninahitra izay niakaran'i Jesosy Kristy tany Jerosalema fa izay. Rehefa niakatra tany a Jerosalema Jesosy tamin'ny andro firavoravona, dia indro vahoaka maro, vahoaka sesehena no nanaradia azy, nitsena azy, nanofanofa tanana azy, ary mipetraka ho tantara mandraka ankehitriny ny hoe alahady sampandrofy. Rehefa tena mamaky ity mofinainy ity isika nefa dia mahita tsara fa vahoaka nanaraka an Jesoa noho ny fahitan-javatra ireto vahoaka ireto. Hoy ny andininy 7:12 manao hoe, ary nanambara azy ny vahoaka izay teo aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao zany famantaran'izany izy. Vahoaka tia jerijery, vahoaka te hijery fampisehoana, hijery famantarana, liana ny amin'ny zava-mahagaga ataony. Zany no nanaradia azy, ary efa misy fampiomanana mialoha tenenin'ny Jaona eo amin'ny andininy 7 manao hoe, ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho i Jesoa ihany fa mba hitan'ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fahitan-javatra no anarahan'ny olona ny tompony. Tia hita fahagagana, tia hita famantarana sy fampisehoana samihafa. Eto nefa dia aseho mazava tsara fa ilay Jesosy Kristy niakatra ho an'i Jerosalema dia Jesosy Kristy mpanjaka ny fiadanana, ilay mpanjaka avy amin'ny fahalemem-panahy, ilay mpanjaka efa voalaza ny faminaniana. Atsika eto ny faminaniany Zakaria mpaminany, aza matahotra ary ziona zanaka vavy, ino avy mpanjaka anao mitaingina zana-boriky, ilay mpanjaka feno fahalemem-panahy fa tsy amin'ny herisetra, ilay mpanjaka tonga amin'ny voninahitra. Zany no hitantsika eto. Tena mifanohitra tanteraka ny fomban'ireo vahoaka izay te alaza sy ny nataon'i Jesoa izay miasa mangina. Rehavako malala ao amin'ny tompo mandraka ankehitriny mbola misy ihany vahoaka mpanaraka an'i Jesoa noho ny amin'ny fahitan-javatra, noho ny amin'ny zava-mahagaga. Ilay Jesoa mpanao rallye de miracle, zany no arahana. Fa ny soratra masina dia mampanantena antsika fa Jesoa mpanjaka ny fiadanana, mpanjaka ny voninahitra. Ary zany no hevitry ilay teny hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Dikany hoe hosana dia hoe fahasoavana e, fiadanana e, famondram-po e, famonjena e. Zany no hanaraka reto vahoaka reto. Tsy noho ny amin'ny maso mijery fotsiny, moa be dia be ny fiangonana na tarim-pivavahana, atokom-pinoana samihafa izay miteny hoe tsy mitory tsy misy pirofo izay, dia reny tokoa ny olona mitady an'ilay pirofo. Tahaka an'izay efa nataony olona tamin'ny andron'i Jesoa,
mitady hoe aiza marina zany Lazarosy natsangany tamin'ny maty zany. Zay no zava-dehibe amin'ny olona, fa tsy ny amin'ny Jesosy ilay tompony voninahitra. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo amin'izao herinandro masina izao ary dia mamerina amintsika ny soratra masina, iza marina ny Jesosy arahinao. Be dia be rehefa koa malala ny soratra, ny boky ireny ataontsika hoe apôkrifa ireny, izay tsy ao anatin'ny filazantsara testamenta vaovao, boky 720, tsy ao anatin'ny filazantsara 4. Be dia be ny boky izay mitantara ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ireo zava-mahagaga nataony, kanefa tsy niraisin'ny fiangonana ho soratra masina zany satria tsy mitondra finoana. Variana fotsiny mitantara zava-mahagaga fa tsy maneho any hazo fijalian'i Kristy, tsy maneho ny fahafatesany ary tsy maneho ilay fitsanganany tamin'ny maty. Ny antsoina hoe filazantsara ry havana dia tsy izay zava-mahagaga amintsika fotsiny, fa ilay famonjena lehibe izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliany, nahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty raha teo ihany. Amintsika ankehitriny manaraka an'i Kristy tsika noho ny fanatenan-javatra, marary dia mivavaka, very asa dia mivavaka, manana olana saribahana tsy voavata aiza dia mivavaka. Adinontsika fa tsy vahaolana fotsiny Jesosy fa famonjena mihitsy. Jesosy iza ary no arahanao, Jesosy ilay mpanao vonjy tavanandro, sa Jesosy fiainana maharitra, fiainana mandrakizay. Aza diso safidy, aza diso Jesosy, aza diso Andriamanitra ry havako malala, fa fantaro ny fototry ny finoanao, fa tsy ny olanao mivavetivety akory ny antsoina hoe fiainana, fa ny fanantenanao ny antoka ny amin'ny mandrakizay ianao. Andao ary averina jerentsika indray ny Jesosy izay arahantsika, Jesosy izay inoantsika, ilay Jesosy manana fiainana mandrakizay. Eo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ao misaotra sy mideranao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray. Mampahatsiaro anay hatrany ny amin'ny teninao manao hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra. Fa ianao Andriamanitra dia tia anay tokoa, ka nanolotra na dia ny zanakao malalanao aza, ilay tokanao aza ho an'izao tontolo izao, moatsomenao miaraka aminy, mahay-maim-poana avokoa va ny zavatra rehetra. Dia ino izay Tompo manitsy ny fotom-pinoanay, manitsy ny fomba fijerinay sy ny fanarahanay anao, mba tsy ho amin'ny fanantenan-javatra fotsiny ihany izany. Vavaka izay amin'ny pianity, ny amin'ny fitohizan'ny herinandro masina izay tanterahanay, mivavaka izay ny amin'ny fankalazanay ny alakamisy masina sy ny zoma masina, izay ivo ny famonjena nataonao an'izao tontolo izao. Ary mivavaka izay ho an'ireo olona mila famonjena mba hahita anao Jesosy marina izy ireny aloha, dia avy eo omenao azy ny vahaolana sahasazy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.